iza moa ity avy any Edoma dia avy any Bozra ka mena mangatrakatraka ny fitafiana, dia ity izay mareva-pitafiana sy miandranandrana amin'ny haben'ny eziny, izao izay mitovy fahamarinana sady manan-kevy amin'izy. Isaia 3:7-1. Efa niarahantsika nandinika teo ny am-piandohana fa amin'ny alalan'ny asany dia azonao jerena sy tazanao ny herin'Andriamanitra, satria raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia niteny izy dia hary izany, ary rehefa niteny izy ka nandidy dia nitoetra izany, ary tsy mbola nivadika na niala tamin'izay nametrahany azy ny akamaroan'ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany, na dia teo aza ny fahadisoana sy ny fahadalàna nataon'ny olombelona rehetra. Andriamanitra no niteny manao hoe haniry tsilo sy hery ny tany, dia naniry tsilo sy hery tokoa ny tany noho ny fahadisoan'olombelona. Mazava izany fa manana hery Andriamanitra, ary ny heriny tsy hitalany dia tsy hoe hery ny ampisehoany ny fahefany fotsiny, fa hery koa entiny maneho ny fitiavany ianao, hery izay entiny maneho ny faniriany mba hanananao fiainana mirindra. Mety tsy vitanao ny miatrika ny fiainanao isan'andro isan'andro, ry havana, efa nomen'Andriamanitra anao ny lahy tokany mba hitondra famonjena ho anao, ary hanome anao hery hoentinao mandresy ny ratsy. Ny zavatra irian'Andriamanitra dia ity: ny hanorina toetra vaovao ao anatin'ny fiainanao, izay tsy akamamian'ny fahavalo, tsy akamamian'ny ankamaroan'ny olona, kanefa kosa irian'Andriamanitra ho toetranao. Azontsika atao ny manohitra n'ilay fahavalo anefa amin'ny alalan'ilay fitiavan'Andriamanitra. Izao no fanambarana ao amin'ny soratra masina, Romanina 5:1-3. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hatohitra antsika? Ry havana, raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, raha ekenao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy zanany, dia ino tsara ny toy ny fanambarana: manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, dia Jesosy Kristy ilay zanany malala. Noho izany, antso ho anao androany, manatona ny Kristy, ekeo izy ho namanao, ekeo izy ho sakaizanao, dia izy no hamahy ny olonanao rehetra. Izao ny fanambarana nambarany: mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Mianara amiko fa malemy fanahy sy tsy miavina po aho. Ry havana, izany ho Andriamanitra io, tia mamindra fo, ary te hanome anao hery handresena ny ratsy mba hahatonga ny fiainanao ho fiainana feno fifaliana, fiadanana, fahatsarana isan'andro isan'andro. Ny Tompo anitahanao, hombanao, andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra satria mampanantena hery ianao hoentinay mandresy eo anatrehan'izao fiainana lalovana izao. Marefo izahay koa mangataka aminao, meteza Andriamanitra hiahy anahy mandrakarivo, ka ny fahasoavana amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy anie no aoka hiaraka aminay tsirairay avy izay rehetra mandre izao fotoana izao, dia mba hitodika aminy ka hanaiky azy ho tompony fiainany. Amin'ny anarany irery ihany mangatahaka izany vavaka izany. Amen.